Isika zanak'Andriamanitra dia tokony mahay ny zavatra rehetra araka ny fanambaran'ny soratra masina. Jesosy koa nanao hoe ny zavatra rehetra dia hainy mino. Iresaka tsika androany ny amin'ny hoe fifehezan-tena. Ny zanak'Andriamanitra dia tokony olona mahafehy-tena. Ao amin'ny Korintianina voalohany toko 7 ny 5:20 dia zao no fanambarana izay nataon'ny apôstôly Paoly. Korintianina voalohany toko 7 ny 5:20 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny mpiazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra. Kanefa ireny dia mitady ny satroboninahitra mety ho loha ihany, fa isika kosa ny tsy mety ho loha. Zareo reny mahony tena amin'ny zavatra rehetra. Tokony hihoatra noho izany ny zanak'Andriamanitra. Le hoe mahony tena amin'ny zavatra rehetra moa zany misy dikateny sasany ny Bibla Semera zao dia milaza hoe discipline sévère, tena hoe fifehezan-tena matanjaka entitra mihitsy. Ny Baiboly Louis II indray dia milaza hoe toute espèce d'abstinence, zany hoe tena tonga dia fadiana mihitsy ireo karazan-javatra zay tokony ho fadiana rehetra. Misy indray dikateny sasany milaza hoe strict discipline, ny Good News Bible. Lay fahonoana tena, mahony tena amin'ny zavatra rehetra ry havana malala, dia zao rehefa misy zavatra tsy tokony atao dia tsy atao. Rehefa misy zavatra kosa ilaina atao dia atao. Zany ny zanak'Andriamanitra, satria ny zanak'Andriamanitra dia miomana mba ho azo ampidirina any an-danitra indray andro any. Misy zavatra zay tsy tokony atao satria tsy ankasitrahan'Andriamanitra ary hahatonga antsika tsy ho tafiditra any. Marobe ny fanambaran'ny Baiboly miresaka amintsika an'izany hoe miankina amin'ny toetran'ny olona ny hoaviny mandrakizay. Fa misy ihany koa zavatra zay tokony ho natao kanefa tsy natao, dia hoy ny Baiboly hoe raha misy olona mahalala anao soa kanefa tsy manao dia eloka ho azy zany. Hitantsika ilay tantara nataon'i Jesosy eo amin'ilay fanoharana ao Maty toko 5:20 hoe nanavaka ny ondry amin'ny osy izy, ny ondry eo ankavanany, ny osy eo ankaviany. Ireo osy eo ankaviany ireo nisy zavatra tokony nataony nefa tsy nataony, dia hoy Jesosy hoe 1:20 miaila amiko ianareo voaozona ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay. Ry havana malala, ilaintsika ny manana fifehezan-tena. Ho resahantsika amin'ny manaraka ny amin'ny hoe ahoana re ny ataoko raha manana olana ny amin'izay. Efa fantatro zao fa misy zavatra tsy tokony atao nefa dia indrisy fa vita ihany ilay izy. Ary efa fantatro fa misy zavatra tokony atao kanefa tsy natao. Zany no voalazan'ny apôstôly Paoly eo amin'ilay Romanina toko 7 izy hoe indrisy olo mahantra aho, fa eo aoriana eo dia nambarany ny vahaolana hoe soa ihany fa teo Jesosy. Ka isika ry havako malala, mahay ny zavatra rehetra, ao anatin'izany ny fifehezan-tena, ny fahononan-tena, satria isika mitady ny zavatra satroboninahitra tsy mety ho loha. Eo Jesosy hanampy antsika satria izay rehetra mandray azy dia omeny hery mba ho tonga zanak'Andriamanitra. Dia hitahanao anie Jesosy, hitahanao anie Andriamanitra. Raha tena maniry tokoa mitady azy ianao, maniry ny mba tena zanak'Andriamanitra, mahony tena amin'ny zavatra rehetra satria mitady an'ilay satroboninahitra tsy mety ho loha. Raha sitraka ao dia engaviako ianao mba hanamarika tsara ao amin'ny soratra masina ny 2 anankiray io, Korintianina voalohany toko 7 5:20 dia ataovy amin'ny toerana talaky maso, hitanao matetika mba hipetraka tsara ao an-tsainao zany ary hoento am-bavaka isan'andro. Ary zao mihitsy azontsika andao tonga dia hoentintsika mivavaka. Hivavaka isika. Andriamanitra, Rainay any an-danitra, ianao dia efa nanendry anay ho vavolombelonao. Ka raha niantso anay ho amin'izany laharan'izany ianao, dia ampio zahay mba ho tena zany tokoa. Ka ny zavatra rehetra izay miseho amin'ny fiainanay dia anehonay fa izay dia zanakao
izay manana fifehezan-tena, manana fahonoana tena, mihoatra lavitra noho ny mpiazakazaka sy ny atleta izay mitady satroboninahitra izay mety oloha ihany, fa ny anay dia ny tsy mety oloha. Ka dia tohan'ny fanahinao masina izahay, fa maniry izay mba ho tena zanaka mpankato. Ka rehefa ny soratra masina no mampafantatra anay ny zavatra tsy tokony atao, dia tsy hanao an'izany izay Andriamanitra noho ny fahasoavanao. Ary rehefa ianao no miteny amin'ny alalan'ny teninao, ny zavatra izay tokony ho atao, ny adidy, ny andraikitra, ny hiraka sy ny sisa, dia mba ho tanterahanay amin'ny fifalinana izany, dia ho tanteraka aminay ilay hoe manompo an'i Jehova amin'ny fifalinana izahay. Tononona amin'ny anaran'i Kristy mivavaka. Amen.